mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity talata ity fifaliana ho anay hatrany ihany koa ny mizarany ten'Andriamanitra ho anao. Irina dia hitondra hery, hitondra ihany koa fanafahana eo amin'ny fiainana andavanandro anay izany. Raha nideratsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ianay tsara ny Jesosantanitro atolotra ianao ny dera laza ny aja sy ny voninahitra. Misaotra anao izahay Tompo satria tombontsoa lehibe indray no ahafahanay miantso ny anaranao ankehitriny ary ihany koa ny mandray ny teninao izay masina. Ampio izay Tompo mba hanana fanoloran-tena sy fikirizana hitady ny fahamarinanao ary koa handray izany anatin'ny fanetretena lalina. Tonoana sy angatana minaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe Getsemane. Getsemane ilay toerana izay nanaovan'i Jesosy atombavaka manokana. Rehefa nandao an'ilay tanàna mimanana Jerosalema izay nihinanan'izy ireo ny Paska Jesosy ny mpianany dia nandalo ny lohasahan'ny Kidrona eo amin'ny sanankiray teo amin'ny tezany tendrombohitra Oliva izy. Midika hoe fahamiazana menaka ilay anarana hoe Getsemane, izany hoe mety ho nisy toeram-pahamiazana menaka Oliva izany teo manodidina teo. Tsy fantatra ny toerana tena nisy an'izany satria tamin'ny fotoana nanafian'ny Romanina azy tamin'ny taona 70 izany dia nitapahana avokoa ny hazo rehetra teo amin'ny tendrombohitra Oliva. Rehefa niditra n'ilay sa Jesosy dia nasainy nipetraka ny andra azy ny mpianatra, fa nirosy lavidavitra kosa izy dia niaraka tamin'ny Petera, niaraka tamin'ny Jakoba ary niaraka tamin'ny Jaona. Kanefa avy eo koa dia nasainy niandra azy koa reto farany, fa izy kosa nandroso lavidavitra nandeha irery. Toa manambara an'ireo elanelan'ireo fa andao azy tsikelikely ny mpianany ka ho irery tokoa izy eo ampiatrehan'ny fijaliana izay tsy maintsy ho avy. Dia nivavaka Jesosy mba hanesorana aminy amin'ilay kapoky ny fahoriana raha sitrapon'Andriamanitra izany. Ampiasan'ilay teny aramianina hoe aby izy, izay nadikany marika hoe ray. Tsy midika hoe dada araka ny nazavana sasany azy akory io teny io. Ny teny fampiasany ankizy manko rehefa miantso ny rainy dia hoe aby, izany hoe midika ilay ray. Ny fampiasana ny teny hoe aba raiko dia maneho ihany koa ny fisian'ny roy mpihavanana akaiky dia akaiky izay tsy azo hamahavanana mihitsy. Nilefitra tamin'ny sitrapon'Andriamanitra Jesosy na dia nivavaka mba hanesorana amin'ny kapoky ny fahoriana azy. Hita mazava amin'ny fizotran'ilay tantara manontolo fa nivorian'Andriamanitra hoe tsia nivavaka nataon'i Jesosy. Tsy hanalan'ilay kapoky ny fahoriana Andriamanitra satria amin'ny alalan'izany fanandramana izany no azahoany izao tontolo izao ny fahamonjena. Mampahery tokoa ny fananana namana izay manohana ao anatin'ny ady sarotra. Milaza tokoa Paoly eo amin'ny Filipiana 4:7-10 fa mahay ny zavatra rehetra izy ao amin'ilay mpampahery azy. Kanefa adininy maro ny ao amin'ny Filipiana 4:7-12 ilay manao hoe kanefa naonao soa ianareo no niara-ory tamiko ka niantra. Fa niriny Jesosy tao Getsemane izany. Intelo izy no nitady fampaherezana avy amin'ny mpianany ary intelo izy ireo ndesotory. Eo ny farany dia nofoazan'i Jesosy izy ireo mba handroso hiaraka amin'ny hiatrika n'ilay fotoan-tsarotra. Vonina izy fa ireto mpianatra kosa dia tsy mbola vonina. Matetika dia ohatran'izany ihany koa isika miaraka amin'i Jesosy fa adinontsika ny Mahandriamanitra azy. Tokony hanana fahavononana mandrakariva isika na amin'ny fotoana rehetra mba ho vonina ny amin'ny ady lehibe izay miandry antsika ary tsarovy mandrakariva fa Kristy efa nialolalana antsika ny amin'ny zavatra rehetra. Amen. Ry anay tsara indrindra-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany
dia mangataka aminao hatrany izahay mba hovonononao miaraka aminao amin'ny fananao masina ka tsy atahotra izahay fa vodim-pinoana sy vodim-po tokoa satria tsy matao maty tokoa zay miaraka aminao fa manao ny ainy ho zavatra ingany tompo hoe ho amin'ny fahavononam-po sy ny fikirizana tokoa ny anaovanay ny asa fanomponao satria fantatray fa efa voatokana ho anay tokoa ilay satrim-poninahitsy ny fiainana izay ho atolotra ao anay da io manokana ihany koa ny tokantrano izay manaraka izao fandaran'izao maro tokoa ny ao anatin'ny ady maro ny anatin'ny fahoriana kanefa ianao efa nanome anay ny fandresena ko mety izy ianao mba anay mandrakariva aminaran'i Jesosy amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.